Efa atrinela kosa moa no nanoana an'ilay hevitra hoe ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta omaly ary dia nisy ny fanambarana izay navoaka nilazan'ny heviny mahakasika ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filohan'ny tetezamita. Eo anatrehan'ny fanambarana miezinezina nataony Andriamatoa filohan'ny tetezamita Rajoelina Andry Nirina ny talata 15 janoary ho fitandronan'ny tombontsoa ambon'ny firenena dia tsy hainany tsy hidera sy hisaotra azy amin'ny fotena mahitsy tsy misy fiantsaram-belatsy. Izay no voalazan'ny lehiben'ny gouvernemanta ny firaisam-pirenena Omer Berzika anatin'ny fanambarana izay nivoaka omaly. Manantena ny tenany fa hitondra fitoniana ara-tsosialy sy ara-politika izany ary hovonina ny tompon'andraikitra hisatsokajiny ny vahoaka matsiaro tena rehetra fa anao sotroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, lo miara-misaina imbanjana ny anatanterahana tsy misy tomika ny fifidianana efa nofaritan'ny tetiandro ofisialy. Izany raha ny voalazan'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta dia mila ny fanatanterahana atsakany sy andavany ny tonjotra. Ny antsony malagasy mpiray tanindrazana ifanampy ary anampy ny senita sy ireo rafitra rehetra nomena andraikitra ahatomombana izany ny tenany. Mamery pakatelemana ny filohan'ny tetezamita ny Premier ministre Omer Berzika ary misaotra ny rehetra mahatsiaro fa adidy masina ho an'ny tanindrazana iombonana no atrehantsika. Ny fifidianana ara-demokratika, malalaka, mangarahara no ahafahana mivoaka ny krizy sy hitondra ny firenena eo amin'ny lamina araky ny lalam-panorenana na ny ordre constitutionnel raha ny voalazany. Ny fanajana tanteraka ny sorodalana ihany no ahafahana manatratra izany tanjona izany.